Sekta ve ny fiangonana voalohany? Saotra ho an'Andriamanitra tsikitsiky ny ara-bananao ary fifaliana no rahantsika ao anatin'ny fandinihana aloha hevitra tena mafonja ilaina fantatra eo amin'ny fiainana momba ny hoe ny sekta sy ireo hetsika momba ny fantomoran'ny andro farany. Andesika hiaraka hivavaka aloha. Misaotra Tompo fa omenao tombontsoa zahay. Mamondrafo aminay nefa fa tsy mendrika akory zahay. Ka raha andinika ny tenao dia ampanetretena amin'ny alalan'ny fanekena ny fiasan'ny fanahy masina, ampahirezo sy ampianaro zahay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny fiangonana voalohany sy ny sekta manahoana zany ny mahakasika an'izay. Efa hitantsika tany am-piandohana ilay hoe manao fikambanana miafina, izany hoe miafikafina rehefa manao fivoriana. Izany ilay sekta. Manao fombafomba maro samihafa, misy manatitra sorona olona na sorona zavatra ihany koa angamba. Ary be dia be ny hamaritana azy hoe dia tena hafahafa mihitsy ny fomban-dry zareo. Misy ny hoe tsy miakanjo intsony daholo, misy ny hoe manana fomba zavatra tsy fanaon'ny be sy ny maro. Ary izay ihany koa mety mahatonga an'ilay hoe nen'ny kristianina rehetra zao daholo no arahany, dia nen'ny kristianina hafa toa tsy manaraka an'izany. Dia hiverina na sokajiana hoe sekta. Fa zao ny fiangonana voalohany na dia nivory tamin'ny toerana izay niheveran'ny mpandinika azy fa mangingina azy, dia tsy fivoriana tao amin'ny mangingina izany. Fa nisy antony, ohatra anankiray ilay hoe noho ny fahatahorana ny Jiosy dia nirindin-trano, nikato-trano ry zareo. Fa nefa ihany koa rehefa manao fivoriana izy dia eny ankalamanjana, eny amin'ny kianjan'ny tempoly, amin'ny toerana izay hitan'ny be sy ny maro. Ary izao ihany koa tsy hoe nanao kolokolona na nometsolotra ry zareo mba ahafahany mivory, tsy nanerina iza niza tao amin'ny membran'ilay fiangonany voalohany mihitsy zany ny apôstôly hoe manao an'izao nareo izay vao miditra amin'ity fikambanana ity. Tsisy an'izany. Fa nandeha tamin'ny mpitiavana, fiarahamonina izay anjakan'ny firalahiana no naorin'ny apôstôly Paoly. Fantatsika tsara zany arak'ilay vakiteny ny tantara moa zany dia hitantsika ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 2:12 ka hatramin'ny 7:20. Ny zany hoe fiangonana voalohany izay niaraka niombona tamin'ny mpitiavana izany. Inona ny tena nanjaka tao? Tsy ny tokamonina ireo, tena tao anatin'ny olona, teny anivon'ny fiarahamonina izy. Ary niaraka tamin'ny olona, nanomeza ny ilain'ny olona, nanohy ny nataon'i Kristy. Nalala tanana izy, ny fampiaha. Izany hoe nisy fifampiheverina, fifampiahiana, toa hoe namidy ny fananany dia niombonany avokoa ny zavatra izay nananany. Izany no voalaza tamin'ity hoe tantaran'ny fiangonana voalohany ity, dia ny fiangonana apôstôlika, izany hoe ny fiangonan'ny apôstôly tamin'izany fotoana. Fa zao andao jerentsika kely mahakasika an'ilay hoe sekta sa tsy sekta ny fiangonana voalohany. Ny ataon'ny sekta dia manararaotra fahefana, ny mitarika azy zany dia manararaotra fahefana, izany hoe takiana fankatoavana tsy misy fepetra ny zavatra izay teneniny. Ary manandratra ny tena izy hoe izy no ambony zany ao amin'ny vondrona misy azy io. Fa ny an'ny Kristy kosa tamin'ny fiangonana voalohany dia zao, i Kristy aza dia nihetry ho toy ny mpanompo ny fitarihana nampianariny, ary nampitandrina izy hoe aza manjakazaka mihitsy ianareo mpitarika. Izay ny voalohany. Ny faharoa indray dia zao hoe fifehezana amin'ny alalan'ny fanerena. Ny mpitarika ny sekta dia mifehy ny mpanaradia azy ary terena hanao zavatra tsy maintsy tiana ataontsika ary tsy maintsy vita izany. Dia izany hoe miaina amin'ny tahotra mandrakariva. Ny fanamelohana sy ny henatra, raha vao manao tsy mety io ianao tonga dia meloka, tonga dia mety misy loza mafy manjoanao. Ary ihany koa hoe menatra ianao rehefa nahavita zavatra tsy araka ny tenenan'ny mpitarika. Izany ny fomba fanerenan'ny olona ankatoa amin'ny vondron'ny sekta zany. Fa ny an'ny Kristy kosa tamin'ny fiangonana voalohany tsy nanao an'izany Kristy. Nitaona ny olona naraka azy amin'ny mpitiavana, amin'ny pahatsorana izy. Ary zao tsy hoe nanery azy izy na hoe tsy maintsy misafidy ahy ianareo, fa nangataka tamin'ny mpanajana ny safidiny izy hoe mandeha araka ny safidinareo ianareo. Ny teboka fahatelo dia zao hoe fanaraotana ara-bola na hoe ara-petsepo. Izany koa ny fanaon'ny mpitarika ny fivavahana sekta araka ny fahafantarantsika azy. Manery ny membre ao aminy izy hoe tsy maintsy mandoha vola ohatran'izao mba hanaovana ohatran'izao, na mba hahavitana ohatran'izao, na mba hahazoana ohatran'izao. Ary
Izy io nefa dia anatratrarina ny tanjon'ny fitiavan-tenan'ilay mpitarika amin'ny ankapobeny. Fa Kristy dia nangataka Korintianina 4:7 hoe ny manome am-pifaliana tsy teriterena, tsy amin'ny faneriterena, izay no tian'Andriamanitra. Tsy misy an'izany fanerena hoe tsy maintsy mandoa ampafolony, fa fanomezana am-pifaliana, izany ny sitrak'Andriamanitra. Ny anankiray ihany koa dia zao hoe ampiasaina amin'ny fomba diso ny lohevitra momba ny andro farany io, dia lasa mampitahotra. Izany no ataon'ny vondron'ny sekta zany, ary fihezana. Fa Kristy kosa nampiasa an'izay ho hitondra fanantenana sy ampiomana antsika amin'ny fiainana ho avy. Zava-dehibe ny mahalala an'izany. Ny farany dia zao hoe foanan'ireo mpitarika sekta mihitsy ny mahaizy an'ilay olona, fa ataony ohatran'ny hoe robot tsy manana safidy zany, dia tsy maintsy manaraka an'izay atao. Fa tsy izay ny an'i Kristy, tsy miresaka an'izay Kristy. Fa zao ny an'i Kristy dia ao anatin'ny mangarahara tanteraka ny rehetra mandray andraikitra ampitiavana manao ny sitrapon'Andriamanitra. Tiako raha mba hitovintsika sy ianao hoe samy anaiky an'i Kristy kanefa manana safidy zasy ianao. Andeha hisafidy an'i Kristy hivavaka isika. Tompo, misafidy ianao tokoa izay, ka izany fanapahan-kevitra ataonao izany angatahana aminao mba tsy hiova fa ho arovanao hatramin'ny farany. Ampahery sy hamindra fo aminay ianao, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.